Lehilahy iray eo amin'ny 20 taona eo no mifatotra chaîne tongotra aman-tanana, hitany fokon'olona amin'ny lalam-by tao Ambodimanga Ambatondrazaka ny androany maraina. Rehefa nijery zava-misy ny zandary dia fantatra fa dia tsy dia tomombana ara-tsaina ity lehilahy ity. Ho lazaintsika moa ny mikasika izany sy ny hafa izay tokony ho lazaina, indrindra ny vaovao mandalo sy ny vaovao misongadina ao Madagasikara. Fa mialohan'ny ilazantsika izany aloha dia aza adino ny miabone ny chaîne antsika, aza adino ihany koa ny mametraka ny commentaire, dia aza adino koa ny manao j'aime ny video. Ndeha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny votoatin-dresaka ataontsika androany. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Rongony 10 gony no sarony zandary tao Vangaindrano. Tambanjotra iray mpisera rongony no fantatry ny zandary fa handalo hiazo any Ranomena miaraka amin'ny rongony marobe ny talata 3 Jolay 2024 tokony ho tamin'ny 1:30 ora antoandro, ka nametraka paikady ireo zandary mba ahafahana misambotra ireo olona tambanjotra mpisera rongony. Niroso tamin'ny velam-pandrika arak'izany ireo mpitandro ny filaminana ka voasambotra ny lehilahy miisa 4 raha toa ka nitsoaka ireo namany. Vokatr' izany dia rongony 10 gony mitotaly 19 kilao no sariny zandary izay milanja 13 kilao isaky ny gony. Ka ao anatin'ny fanadihadina no nafantarana fa avy any Andriry Betroka ireto rongony tratra tao Ranomena Vangaindrano ireto. Notazomina natao andromaso tao amin'ny PA Ranomena ireo 4 voasambotra niaraka tamin'ireo rongony 10 gony raha toa ka hatolotra ny fitsarana aorian'ny famotorana. Izay moa ny zava-nisy tamin'ny Vangaindrano iny, koa dia isaorana manokana ny mpitandro ny filaminana noho ny ezaka izay ataony izy ireo. Ndeha ary isika hilaza zavatra hafa indray izay tsara ho fantatra ary anisan'ny vaovao misongadina ao Madagasikara. Tany Vatomandry moa ity tranga anankiray ity, nisy tovolahy kely iray nately ny ranomasina. Anisan'ny ranomasina masiaka raha ao Vatomandry ary efa marobe ireo olona nately ity ranomasina ity. Tovolahy kely 13 taona nilalao niaraka tamin'ny fianakaviana teo amoron'ny plazy Tanambao Vatomandry no nisaritiny onjamafy ny 20 Jolay lasa teo tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany folakandro. Nanao ny fikarohana ny fianakaviana niaraka tamin'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana nanomboky ny alatsinainy lasa teo saingy ny talata 3 Jolay 2024 vao hita ny vata mangatsiaka. Natrehiny zandary ny fizahana nataon'ny mpitsabo ny razana ary natolotra ny fianakaviany taoriany izay. Izay moa ny tranga nampalahelo izay niseho tany Vatomandry, tsy misy azontsika atao afa-tsy mampahery ny fianakaviany ilay zazakely nodimandry. Mahereza fahafatesana lanakiraisana fa tombon-dalana ho any lasa. Ny manaraka izay ho lazaintsika moa dia ity hitantsika amin'ny sary ity, fanaovam-beloma farany any tompoko lahy Sojaza André di Kaleta ny omaly 3 Jolay tao Helibondro komina Behara distrikany Amboasary. Nisy ny lanona ara-panjakana nametrahana sy nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiakarana azy ho eo amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national. Taorian'izay dia nisy ny fanaovam-beloma farany azy tao amin'ny fiangonana FLM Helibondro ary ny fanatirana azy tao amin'ny fasandrazany. Tonga nanotrona ireo fianakaviany nandritran' izany ireo solon-tena avy amin'ny androm-panjakana samihafa, ny filohana HCC ary anisan'izany ny governoran'ny faritra Anosy. Ny vaovao manaraka izay ampahafantarina ianareo ihany koa dia lehilahy lehibe iray hita faty efa tsy nisy tongotra sy tanana intsony teny Ambohidratrimo ny omaly. Anisan'ny vaovao izay navoaka ny Omada ihany koa dia moto sy fiara 4 no voafaky ny taxi B015 ka tapaka isatra, 2 no naratra, ny iray voamafy. Izany moa ny vaovao misy, koa dia ampahafantarinay ianareo foana ireo rehetra izay mandalo ao Nosy Madagasikara. Rehefa voalaza ary ny mikasika izay dia andeha ary isika hilaza zavatra hafa sy ny vaovao hafa izay misongadina ao Madagasikara. Tsy hiala ao Madagasikara isika amin'ny filazana ny vaovao ny androany. Tsara ny manamarika fa ny hamafy ny fitokonan'ny mpianatra eny Votovorona. Nitohy androany ny fihetsiketsehany ireo mpianatra eny Votovorona ary ny
nirefidrefitra ny bomba mandatsa-dranomaso tamin'ny 12 ora antoandro mahery teo. Tamin'ny fotoana namonoany ny mpitandro ny filaminana ny avy teo ivelan'ny kampisy no nisiany izany bomba mandatsa-dranomaso izany. Ny tsy fivoahany vatsim-pianarana sy ny olany foto-drafitrasa ary ny tsy fisiany connexion wifi no voalaza no antony izao fitokonana izao. Ndre resika hivadika zavatra hafakely indray, anisan'ny tena nanaitra ny maro moa ity vaovao anankiray ity ary raha vantany vao nivoaka tao anatin'ny tambanjotra an-tserasera ny filazana ity vaovao ity dia taitra ny maro ary be dia be arak'izany ny olona naneho ny fanehoan-kevitra. Ity vaovao ity moa dia nilaza nanao hoe nahomby ny CVO hoy ny filohan'ny Guinée Bissau. Namonjy ain'olona maro tany Afrika nandritra ny vanim-potoana ny Covid ny CVO na hoe Covid organique hoy ny filoha ao Guinée Bissau. Nandritra ny fandalovan'ny filoha Andry Rajoelina tany an-toerana moa no nilazany izany zavatra izany. Nilaza koa ity filohan'ny Guinée ity fa nisotro CVO tamin'izy voany Covid ka nahomby izany. Isan'ireo nizara CVO tany Afrika antsinanana sy afovoany ihany koa izy raha ny nambarany hatrany. Voninahitra lehibe ho an'ny CVO moa izany sady voninahitra lehibe ho an'ny malagasy satria tena nahomby ny CVO hoy ny filohan'ny Guinée ary nijoro vavolombelona mihitsy izy nilaza ity zavatra ity. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay CVO izay, ndeha isika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay navoaka ny koto lehilahy Mahitso Ambo. Raha vantany vao nahita sarin'ny toavina Rabe sy Laura izy dia avy hatrany dia namoaka ny fanehoan-keviny ary nampitandrina any Laura ihany koa izy ny amin'ny ity sary miaraka amin'ny toavina Rabe ity. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony koto lehilahy Mahitso Ambo. Fanambarana sady fampitandremana moa izy ity, nilaza izy ka nanao hoe aza mba manaiky manao selfie na mipetapetaka amin'olona efa maty moraly tony ekia ry Laura hoe hafatra ny koto lehilahy Mahitso Ambo miantefa tanteraka amin'ny Laura. Olona ohatran'ny itony mitondra lapoasy ka tsy azo ekena ny manao selfie miaraka amin'ny ity eny na mipetapetaka aminy aza. Izany ny hafatra izay nomeny koto lehilahy Mahitso Ambo ho an'ny Laura. Ity sary ity moa tonga izy nanao izany fanambarana izany ka tsy azo atao hono ny mipetapetaka amin'ity olona ity fa olona maty moraly sady olona mitondra lapoasy. Raha ikoto lehilahy Mahitso Ambo sy toavina Rabe moa dia efa tsy mahagaga raha toa ka mifamaly sy mifampitifitra ao anatin'ny tambanjotra satria olona mitovy amin'ny saka sy totozy mihitsy ireto olona ireto ary tena mifanenjika mafy ao amin'ny tambanjotra an-tserasera. Apetraka koa moa ny mikasika an'izay ireo tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo rehetra navita niakatra ny haino ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy atao ny alava ny resaka hametrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oe, tsao tsao.